ireo fitaovam-piadiana ho amin'ny fandresena. Tsy maintsy mandresy ianao na tianao na tsy tianao. Amaky tenin'Andriamanitra tsika ho Jaona. Jaona fahavalo 9:12. Jaona toko fahavalo 9:12. Jaona toko fahavalo 9:12 vaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao. Izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavana. Amen. Amen na? Anatin'ity andin-tsoratra masina ity Andriamanitra tsy miteny, Jesosy tsy miteny izaho izy ny fahazavana. Dia izay manaraka anao izy izy fahazavana eny. Ka didio zany fa anao koa zany fahazavana aloha. Izay tany jiaby andianantsika re zany ninina aizina keo tokony hiala. Amen. Amen na? Tadidio efa tsisy raha marisana zany fahazavana zany. Rehefa maizy nandro koa fampirehitanao labozio na dia labozio reka ohatra zao atsika anatin'ity trano ity maizina be fa rehefa na dia labozio reka nampirehetintsika anatiny akeo dia efa mazava edy akady. Dia tadidio zany fa rahanao ny fahazavana izao tontolo izao tsisy raha maharisy anao zany. Tsy fantako hoe inona ady atrehanao, tsy fantako hoe inona hitanao mametraka point d'interrogation maro be ny fiainanao ny andro akeo. Tsisy raha maharisy anao zany. Tohatra hiakarana reny, esale hiakarana reny. Fa io tsy mitazona anao zany. Amen. Alleluia. Ka noho izany sika dia mila mazava tahaka ny Jesosy koa. Amin'ny fiainana zany raha kristiana anao raha manompo an'izany Jesosy zany anao mila anao misy impacta. Anatin'ny tokantranonao zao ina mba impactanao latry ny vavahanao zay. Mba efa nisy olona niteny ve taminao hoe mivavaka marina rao anao ty. Sa mbola hoe reto mba mivavaka. Mba tsy tokony hoe ireto mba mivavaka ny teny avoakan'olo ambadika n'ity fifadikana ty fa hoe mivavaka marina rao anao. Satria ny fisitsikana, ny fisina kristianina dia fahazavana. Tenin'Andriamanitra nefa miteny amintsika hoe ao Jerosalema aloka izy dikan'izany Jerosalema atsikana anatin'ny tokantranontsika koa aloka atsika tokony hazava tsara mihitsy. Mba manahoana fihetsikanao anatin'ny tokantranonao koa sao dia anao ilay mbola be vava, anao ny tsy manefo-dra. Mila miova antsika ambadika n'ity fifadikana ty. Amen na? Maky tenin'Andriamanitra antsika ao amin'io Matio. Matio toko 5. 15 sy ny 16. Matio toko 5, 15 sy ny 16 vaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana fa apetrany eo fanaovany jiro ka dia mazava izay rehetra ao an-trano zany. Aoka azava eny mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany miasa soa ataonareo ka ankalazana ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Aoka ozy izy mba hazava koa anareo. Atsika izay toko hoe mila misy impact tsika mba anomezana voninahitra n'Andriamanitra. Ny fiainantsika zany tokony misy impact amin'ny manodidina antsika. Ka io fifadikana ataonao io tsy fifadikana miady tamina hanina anao na hoe tsisy varina andrahoana anao dia za tsy hinana. Fa mino maromaro anao raha mbola velona ihany Jesosy ary velona izy tsy maintsy misy fiainana miova anatin'ny. Alleluia. Alleluia. Jerentsika zao rehefa mazava andro dia olona jiaby miasa magnanjina raha tiany atao boly jiaby tsisy mipetraka ny rano satria mazava andro. Fa rehefa andro dia midy ny rano boly jiaby. Dia atsika zany fahazavana rehefa mazava andro tokony miasa zany atsika.
asa ataonao tokony mitona fanahin'olona ho an'Andriamanitra anao. Asa ataonao tokony maneho anao fa olona mivavaka anao misy voninahitra Andriamanitra miseho amin'ny fiainanao. Fa ny zavatra mila fantatritsika koa anefany na dia mazava aza andro misy olo magnano raha tsy manjary koa. Marina zany sa tsy marina? Misy zao andro mazava-be fa misy olona zao mangalatra raha ataony. Misy olona zao mandenga raha ataony. Misy olona zao mijangajanga rehefa andro mazava-be antoandrom-piainan'arity. Dia tadidio zany fa na dia hoe fahazavana araranao na dia fahazavana mandehandeha aranao misy ady fognatrehanao isan'andro. Teneny akaiky no aza atao makivo fa tsisy raha marisy fahazavana zany. Amen. Ny fahazavana na dia andro mazava-be zao atsika zao mivory ambony fa misy olo manana tsy marina quelque part. Fa matozana itsika nataonandro hoe fahazavana zany azo antoka tsara fa afaka miatrika aizina atsika. Dikan'izany afaka miatrika ady atsika. Afaka miatrika problème atsika. Miteny zany takeo hoe problème atrenao hoe tohatra hiakaranao izy io. Firendraika atsika hoe rehefa avy izy dia milefa ndraika raha ataontsika. Zavako tsy hivavaka tsy efako raha mandy. Anao izay koa tsy hivavaka ndeha akeza. Dia votsy ndeha na fisafanao. Vao meranao miany mafy any. Amen. Ten'Andriamanitra amin'ny Genesis 1:2 ka tena teny hoe mitano izy dia tsisy endro sady foana aizina tambony lanidika zany misy maizina zany. Dia miady mafy mihitsy Andriamanitra ny amin'ny fahazavana mba hatonga raha jiabijiaby ireo mazava. Dia dikan'izany anao koa mila miady. Ka didio fa raha mbola misokatry masonao io dikan'izany misy komba atreko ndraika niany. Vao mandraika zay anao zany mieritreritra mihitsy fiainana ka metrametrikanao tsaratsara zany. Fa vao misokatry masonao dia hoe komba ndraika zay hoe. Ary ny olona ty andresy rehetrarehetra tsy maintsy miady. Tsisy olona mena titra tandresy zany raha tsy miatrikady izy. Jerentsika zao olona magnano championnat reny. Ny olona magnano catch reny. Tsy azo atao amena ny ceinture maventy be ceinture be zareo raha tsy efa voapopaka tambony ringy takeo. Ka na dia mangana tarenao indraindraika na fetarava avanao ndraikindraika mpandresy fona anaranao. Amen. Dia noho izany tsika raha miatrika ady dia mila bien équipé koa antsika. Amen. Tsisy olona ndeha atrika ady tanam-poly zany fa tsy maintsy misy arana. Mba tenena akaikinao ijo mba ara-mantananao kely hoe. Isaorana an'Andriamanitra anao anao fifanitra anatina fifadikana. Satria fifadikana ty fa ara-mareka ho atsika ty. Satria anatin'ity sargen'Andriamanitra hery. Tena minoanao fa tsy maintsy tafotafo hery anatinao. Lasa beton mandendenao ambadika ny poazio. Zay raha midoanao ka apitikanao karan'ny fo. Avreka apitikanao karan'ny fo. Avy tsy simbolinao mialany fa tsy mahafantatra anahy. Avy vady maditra mialany fa tsy mahafantatra anahy. Satria anatin'izao ny sargen'Andriamanitra hery. Misy karazana fitaovam-piadiana zao amin'ny Efesiana. Vakitsika ny Efesiana 4:1. Efesiana 6. Efesiana 4:1 andiny 4:12 ka hatramin'ny 9:20. Efesiana 6:14-18 mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Mifahara kasiky ny fahamarinana mivalanareo. Ary mitafinraro ny fiarovany tratra, ary kiraro ny fahavonam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary fanampin'izany rehetra zany dia tany ny finoana ho ampiana izay azoanareo amony zanatsipika ny rehetrarehetra izay anefa ny ratsy, ary raisy ny famonjena ny fiarovan-doha sy ny tena
ten'andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary ny vavah mandrakariva ho fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatana ka miambelo amin'izany amin'ny faharetany sy fangatana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Amen. Iso tena misy fitaovam-piadiana men'andriamanitra antsika io Efesiana 6:14-18 io. Fa raha mandinika antsika ten'andriamanitra io Efesiana 6 io ary madefensifa daholo na men'andriamanitra antsika. Le arma hoentintsika miaro-tena, ampinga ozy, sabatra ozy raha hoentintsika miaro-tena. Tadidiny efa raha mina ady anao koa hiaro fomba tsy mandrisy fa mila koa anao magnano ataky. Ny tenina akaikinao mila magnano ataky koa indraindray hoe. Amen. Indraika ny fikontsika ambony be, mivavaka antsika maro be izy, nefa hoe hoentintsika miaro tenantsika fomba. Misy manampahaizana zay ny tena raha ampy ny fitaovana iarovana vatana dia ny 80% dia efa fandresena. Ohatra zany anao bien équipé. Ka raha ranao antsaka sy andavana zany io Efesiana 6:14-18 io efa mandresa 80% anao. Fa tadiavin'Andriamanitra dia anao mandresy à 100%. Tenena akaikinao mandresy 100% hoe raha takina antsika. Ka ny 20% resta zany dia ny atakinao ny tadiavin'Andriamanitra aminao. Bavona dia anao andeha hagnano ataky an'izay. Fa tsy miaroko akenao dia mifotra akenao dia iny ianao avy-bala rehefa defaut d'ampiasainao fogna pinganao izy. Fa anao tsy mba magnano, raha tsy magnano ataky antsika anatina ady tsy mandrisy. Amen. Amen. Fa mino za fa andeha hagnano ataky an'izay no ambadika an'ity fotoana androany ity. Ny arma voalohany entinao mandeha miataky dia ny fitiavana. Teneny mihitsy le ketao fitiavana hoe izy. Maro amina kristianina raraka rehefa resaka hoe fitiavana. Satria tsy mora le fitiavana. Raha mamaky antsika na ny Korintiana 2:13 any 5:4 akao misy definition-na fitiavana maro. Mandefitra ozy, tsy mora sositra ozy. Izy na mba misy raika eo, mandefitra fony. Karaha te andresy zato isan-jato mila miaina anatina fitiavana. Tadidio fa devoly tsy manana fitiavana zany, ary tsy mahay tia koa devoly. Karaha anao hiady amina fahavalo raika ka mbola stratégie-nazy ihany hoentinao miady aminazy resy. Ohatra zao misy olona miady aminao ka izy be vavabe, dia valiana vavabe koa le izy, dia matran'ny labolina zay. Fa rehefa vavabe malala hiadivana aminao, dia solution mena anazy ako mangina anao tsy mizaka. Hita hoe mba vitanao izany. Tsy mora le izy, tena tsy mora. Fa atsika raha te andresy zany mila miaina anatina fitiavana. Ary devoly tsy mahay mitia zany fankalana reraka anatiny akao. Dia izinao mba ho vita zany anatin'ny 3 jours fadianana ty zany anao tena andanana ny fitiavana faratampon'izay vitanao. Mety magnadara raha misy ndraikindraika eny tompoko raha vale anazy eny tompoko. Le izy tsy mora, ary za tena mahita an'izany hoe tsy mora satria efa maro ny iainako tanatin'ny raha zay. Anao ampiasana tsy mahazo mandeha magnano mission. Dia ry moment vao tenen'ny paster tsy mahazo mandeha carburant ny fanjakana tomobile, hébergement na volanao jiaby efa azo. Miteny aminazy mizovo ny chauffeur any ity, la tsy mahay mandraiky 5h du matin tokony handeha. Laha dia rivavivavaka izy tena tsy mahazo mandeha. Fa zany za karaha ny atsanga tsy fantako mihitsy eny anatiny amin'izany.
tonga tsy mahazo mandeha carrément tsisy fanazavana. Raha sisa natao a mandeha mitomany zay taladosy dia nalefako mafy rano eo. Zaho za fa mpanadina maneky vady aketo zay raha zakainao ekeko dia mitompo. Tsy mora fa nao mila maneho fitiavana. Dia izy hoe tsy inona eo izy ty fa asa fivelomana mihitsy raha ty e. Raha mba raha hafa izy tsy gatsakanao fa tonga dia any amin'ny asako ao mihitsy le voakasika anatin'izy. Fa anao rehefa miaina anatina fitiavana ohatra ny zaka izay ihany izy. Aladoy za mitomany faran'izay vitako sady alefako mafy be rano mivoakavoaka za comme si rien n'était. Voakavoaka za tsy vitra tsy nisokatra na dia kely ivavako hoe hitabataba anazy na motsomotsina aminazy fa nipetraka tsara zany marina anazy teky avy mivavaka dia narana zay raha nataony. Dia rakeza tsy mora miaina anatina fitiavana. Fa rehefa makoazy tapa-kevitra dia any amin'ny Jesosy hery. Ka anatin'ity fifadikana teo atao zay azonao atao mba nima fitiavana. Mety efa nitia vadinao anao ataovy mihoahatra izy anaty fifadikana. Mety efa nitia ny zanakanao anao ataovy mihoahatra izy anao. Mety efa nitia tsekoly indrindra fa ny fahavaritsika. Tsisy manana amen. Tsy mora ho an'izy tena tsy mora n'izy. Za tena mankely izy hoe tsy mora. Fa anatin'ity fifadikany le raha jiabijiaby mandratra fono nampalainao aminao mahatonga anao vinitra fo isaka mainty olo iny libereo. Satria tsisy vara ny fifadikany nataonao ko anao montsomontsona sy mbola misy réserve anatinao ao. Amen. Izy io zao vovonana miraky izay. Rehefa anao le manana rafivavy dia aza vinitra aminanjy ka ndanany ho fitiavana izy. Anatero akoho izy. Amen. Amen. Misy ten'Andriamanitra zay hoe didy vaovao izy nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Zany izy. Dia misy teny koa anaty baiboly koa ny teny hoe tiavo izy na dia mifahavalinareo azy. Amen. Mila maneho fitiavana fara-tampony antsika amin'ity fifadikana ity. Ka didio fa ny fitiavana tompo dia manarina zavatra ary miregle zavatra marobe. Mahatonga raha problème narena tokantrano koa ndreo mahatonga an'irezy isa minitra fandona io satria tsisy avy andefitra. Nefa ozy ny fitiavana egalina mandefitra. Nenay zao nanomboka amin'aly tena libereo. Zay raha hitra fifadikana antsika io e. Zay raha mandratrandatra fo jiaby volaminy kepina sy teo minjay samby madio fo tsara samby mahazo valim-bavaka anatin'ny fifadikana dia tahin'Andriamanitra antsika rehetra. Tadidio zany fa ny tena fitiavana e dia manome. Anao mety tsy manana vola mena fa anao kosa manana forsa mena, manana tolo-tsaina mena. Ny fitiavana dia manome fa tsy mandray fotsiny. Mba aseho ilay olona manodidina anao fa tena hoe manam-pitiavana anao andala amin'ny zavatra izy. Isakafo tokony anao mandray atoandro hariva io anao efa tsy mihinana dia andala amin'ny olona. Fa tsy zao hoe économie forcée. Nareny za tao en direct nandray namaky ny boky Isaia io tsika. Fifadikana nakasitran'Andriamanitra ozy izy dia mamano fatorana manomeny mahantra. Andala raha hitanao misy olona sahirana marinanao ke ihanana tokony anao mandray atoandro hariva andala eo anazy. Tsy mamperta anao zany. Ary misy toro-tena mpamotr'Andriamanitra goavana be zay mitandriny aizako tambadika maly angambany. Zavatra tena mahakasika fon'Andriamanitra honya dia ny manome olo mahantra. Anao izy raha tena tia hita zany hoe dimension n'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao zany izy dia andala ozy manome don ho an'olona sahirana. Dia mba andala ny tokony anjara sakafonao anatin'ny 3 jours akato ambony ateny.
amen amena teneny akaikinao ny fitiavana eo andresin'ny zavatra atsika raha tena miaina anatina fitiavana zany dia milamina fiainatsika tsisy adiady misy pasteur zay nana témoignage efa 12 ans de mariage izy ake fa tsara mbany ady ny zareo mivady izy ko sambatra monareo zay enao zany mandeha taoko départ manomboka ny lalana iny tsara mbo tsy ady ndraikindraiky raha mbo tsy ady satria mbola mianatra zany atsika na dia zany mba mianatra agnatin'ny raha zany mianatra fa tsy tonga dia nianianiany anao na révolution koa ie mianatra ndraiky zay misy raha mandratra fo misy raha tady tsy lefitranao zegny tsy fa miany jesosy izy dia eny tompo valina tain'andriamanitra antsika rehetra niarina hoentinao faharoa dia ny fahamasinana amena io fahamasina io dia tena arina dataky mavety be mihitsy satria amin'ny fotoana no miaina anatina fahamasinana tsy sirika idirany devolo mihitsy amin'ny fiainanao satria ny fahotatsika dia anisany varavarana sokafontsikany ho an'ny devolo karaha miaina anatina fahamasinana zany ianao tsy sirika idirany devolo mihitsy amin'ny fiainanao koa teneny akaikinao manomboka zao dia andana miaina anatina fahamasinana amen ary tsika raha tena te hiaina anatina zany fahamasinana zany dia mila miaina anatina fahatahorana an'Andriamanitra raha mbalanjaina zao ny fahatahoranao an'Andriamanitra sy fahatahoranao tsisy vola ohatra zay napetraka ambony balance aiza bebe dia matahotra an'Andriamanitra satria miasanao tsisy vola lava raha mbola le tsisy vola nataonao ambonimbony tsy possible anao tsy tafanota anatin'iny fa raha ny fitiavanao an'Andriamanitra nataonao ambony tsy tafalatsaka anatina fahotana zany anao satria nao chaque fois tadina ny rahiny dia zao hoe hitan'i Jesosy ake zava anao teny tiako Jesosy za tsy hagnano raha palahelo anazy raha olo tiankaina zay hoe evitena mihitsy hagnano raha mahasorena anazy evitena mihitsy hagnano raha mampalahelo anazy karaha te hiaina anatina fahamasina ataovy ambony be mihitsy fatra ny fahatahoranao an'Andriamanitra amen amen alleluia alleluia anatin'izao fifadikana zao izy zao tena moay araiky anatsika anatina fahazaran-dratsy anao le tia mikapilykapary anatin'ny fifadikana ty fidikoana anazy maro sasany mandeha mivadina an-trano miasa le za io nefa izy amin'ny mandeha depokany any miasa taona garde karaha ny pensionnaire de santé reto monko dia excuse lava garde sy any zany tsy miasa misy garde garde za io nefa tany hafa tany amboana anatin'izao fifadikana 3 jours zao andana miezaka mihitsy anao miala anatina fahazaran-dratsy raha ohatra anao mbola mifoka sigara tsy fotoana tiany anafany Jesosy anao raha ohatra anao mbola mijangajaga fiezo mbotseza ake tongotra anao tsy andehandeha intsony amin'izay anao tsy mandehandeha any amen satria tsika nge matory aty dia manomboka zao dia mipetraka tsara miseza ake dia sy fokola mitsezana amin'izay anao tsy afaka mandehandeha kiriry valy pension alleluia alleluia tadidio fa atsika mitenen'Andriamanitra hoe fanasiny tany sy fahazavany zao tontolo zao karaha atsika ozy ny matsatso iny ndraika koa asiranazy karaha atsika re zany atsika efa milaza atsika hoe mivava atsika milaza atsika hoe manompo an'Andriamanitra ndraika ny matsatso tsy ataona olo avakany mihitsy atsika tsy ataona olo avivaina le mbola tsy mivavaka reny
fa mila hitanao aviveriny any anao fa hoe miovanao anao le tia mandeha alina reny tia mivoakalina reny mandeha mamonjy boaty mamonjy karaoke mbo nipetraka anao fa tsy mandeha eny dia iny fihetsika anao no marisy lahatra oe teneny akaikinao mizaha hoe manamasiny teny raha mila fantatra antsika koa fa andanitra any tsy diran'olo tsy masiny ainy olo masina fo miditra any koa anao ty andeha an-danitra zany dia izao zany anao mila miezaka manamasiny teny aza mandengandenga tsony fa mitenena raha maro amen amen ary anao raha te hiaina anatin'izany hoe fiainam-pahamasinana zany décision mila raisinao fa tsy hoe ndeha fadiana 3 jours fa misy fanentanana fifadikana 3 jours ampiambonana any dia bongosinao ty entananao miaraka ampidoronao miaraka amidiranao jiaby ndeha fadiana zany tsy fifadikanina mangalana anatina fahazarany ratsy fa décision mba tena tapa-kevitra verinao hiala amin'ny vadin'olona io ho an'izay voakasikany fa mila mandray décision tsy hoe za tsy ananany ty tsona tadidio fa ny décision-tsika ihany a ny zavatra tsy azo idirana sady tsy azo idiran'Andriamanitra ny tsy azo idirany devoly tamina tsy alenga tsika jiaby reko tsy saminanana fiainany taloha tamy saminanana fiainany daholo tsika tambola tsy mivavaka tany ny sasany rehefa tsy faseho masoandro reny fifimpiry zake nangala zaza fa taminy anao nagnanany reny teo foana Andriamanitra mijery anao take fa tsisy azo natao a satria décision anao iny anao naditra be tanao reny teo fo Andriamanitra fa tsisy azo natao satria décision anao iny ny décision ihany zavatra tsy azon'Andriamanitra nidirana ary tsy azo ny devoly idirana amin'ny fiainantsika karaha zany no manomboky ny ihany mandray décision anamasiny teny amen amen tadidio fa ny fiainana kristiana na izy mankato zato isan-jato na izy tsy mankato mihitsy satria ny baiboly miteny hoe raha diso amin'ray izy izy ianao a dia diso amin'izy rehetra anao zao mety matoky anao na vola izay raha jiabijiaby resa vola ataonao satria tianao tahina rabola anao mety matoky anao miasa fampona fa rehefa diso anao amina resaka fahotana raika dia diso amin'izy rehetra misy tantara zay a misy olona mpifankatia zareo tena fankatia dia nandeha milena pizza zareo dia rehefa azo ikartaona pizza ina fitakoa tsy tonga dia sokafin'jareo take fa nandeha tamin'ny ranomasina zareo mihinanana azy dia rehefa tonga amoron-dranomasina amin'izay zareo anokatra n'le pizza jerena tsy pizza tanatiny takoa fa recette-n'le mpivarotra dia nifampiteny zareo roa hoe atsika mba mpivavaka ihany andao ateritsika n'olona any ivolan-jareo ty fa recette-n'jareo jiaby ty dia lasa zareo roa nandeha tamin'mpivarotra tany dia naherin-jareo le vola tsy pizza azy nefa volanareo dia alerina any izy fa be le tompon'le pizza dia ozy izy ozy izy alaiko sary anareo avoakako gazety avoakako vaovao fa mbola misy olona marina ihany kaiky ambony tany nandongalitra le ramoseny tena mifona tompoko azarena sary zay fa tsy vadiko angeo izy ny fa sipako e izy zao marina be tamina vola fa tamina fandriana izy raha dia tenenakaikinao aza magnana anjano fa rehefa namasiny tenena dia atao zato isan-jato amen fa maro amina kristianina karan'izay matanjaka be izy amina lafin-javatra raika fa rehefa amile raha makasikasika fiainana tsy sahitatarena amin'olo iny mihitsy raraka izy tahin'Andriamanitra antsika rehetra anatin'izao fifadikana taonao zao tena mangatany tsirany n'Andriamanitra ary rehefa mivavaka anao dia tenena amin'Andriamanitra
zao aby le jesosy mba fazaranazy za mbola manano an'izao za mbola misolitry za mbola manenga za mbola zao amebery za jesosy hoe mba hiala nefa za mba tia andresy zany ambadika ny fifadikana tena satria lasa régime neninao lasa tsisy efeny amin'ny fiainanao a fifadikana nataonao ko mbola nataonao ihany nataonao lasa régime dia mivoaka 3 jours tehitai fina tsara eky za zay tehitai fina e fa ny impact amin'ny fiainanao tsisy. Alleluia. Teneny akaikinao manamasina tena amin'izay ambadika ny tiana. Amen. Ny arina fahatelo etitsika miady dia ny fifandraisantsika amin'ny fanahy masina. Amen. Ny fifandraisana amin'ny fanahy masina. Atsika ireo zany olona tokony tena ho ampy fifandraisana amin'ny fanahy masina zany isan'andro isan'andro. Indrindra zao tena fotoam-pasoavana, tena grâce amin'Andriamanitra atsikany anatin'ny 3 jours 3 nuits tsikany hifandray amin'ny fanahy masina. Dia anao rehefa mipetraka aketo, anao rehefa mba tonga akato, tsy haiko anao mety efa manana programa hoe atory aty aza mipetrapetra-poany fa ataovy azy anko hoe mifandray amin'ny fanahy masina foana. Satria amin'ny fotoana no mifandray amin'ny fanahy masina tsy doam-potoazany mihitsy anao. Amen. Amin'ny amin'ny directive anao, amin'ny amin'ny tolotsaina anao hoe zao zavatra atao, zao zavatra atao. Fa indraindraiky antsika rehefa mizavatra tiantsika atao mandeha amin'ny eritsainatsika tsikany, mandeha amin'ny fahaizantsika tsikany, mandeha amin'ny herim-batatsika tsikany, fa hifanahy masina metsika repos ndraikany. Atsika teny repos eny anao fanahy masina fa vita pity 1+1 ve tsy hoe 2 ny vana zany. Raha miatsika repos fanahy masina dia aza gaga anao fa olomba mafy tsy mahozina sanatria fa zavatra maro. Fa fanahy masina manoka zao ataovy teny ami intime aminao mihitsy. Tena hoe meilleur aminao fanahy masina vao mihetsika anao dia hitanao fanahy masina za io malahelo andana boray aminazy. Hitanao fanahy masina za io mba tianany projet karan'izao. Fa fotoana itenenao aminazy mety tany amin'ny mandingina anao miteny aminazy fa tsy maintsy avoaka hitan'izao tontolo zao ny vary. Amen. Satria ny fanahy masina dia mitarika antsika mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Inazy vao mipaika 1er juin maro misy asika atao amin'ity fanahy masina ny projet koa ohatra mbola tsy hita mamirapiratra mihitsy hatramin'izao fa raha azoko antoko indray koa tsy maintsy vita foana izy amin'ny Desambra satria mbola tsy tapitra tao. Dia mba rena fanahy masina anao miteny an'iny dia anjarany amin'izay manome directive anao zao ataovy, zao ataovy, zao ataovy. Amen. Alleluia. Atsika zao raha mahazo vola mba andana amin'ny resaka ny fanahy masina za tia nahazo vola 1 million za tia fanahy masina iny zay raha ndeha ataoko aminanzy ty. Atsika nefa isan'andro ampianarana fo hoe mitadiava vola mitadiava vola anao nefa manambola tsy hainao raha ampiasana anazy satria tsy ampy ny fifandraisana amin'ny fanahy masina. Manomboka ny any atsika ataovy tena amin'ny intime manao hoe fanahy masina. Vao andeha hihetsika anao dia tena mitsy miara aminana fanahy masina fa tsy vita pity. Misy zavatra projet tianao atao fanahy masina ame ide zany ty fa tsy vita pity. Amen. Alleluia. Alleluia. Tsy maintsy mivoaka mpandrisy anao. Amen. Mba inonao zany tsy maintsy mivoaka mpandrisy anao satria mitady an'Andriamanitra anao anatina fifadikana minoa anao fa tsy maintsy hivoaka mpandrisy. Alleluia. Dia anatina fifadikana aza atao atsarambana izy. Tena rehefa miteny anao agnano zao dia magnanova.
tsy diko ndraiky tamin'ny enina ariva dia inana composé laoko za amare ndraiky voatoizana fa rehefa mba nifanaiky tamin'Andriamanitra tsika hoe ifadiana 3 jours 3 nuits dia ndana toby fa tsy maintsy mahita vokatra anao fa maro mpanompon'Andriamanitra ny fadiana tanaty bebotako fa tsisy fafambaraka zany ministera neka firenena mihitsy andeha vonjena fa ny antsoandro fifadikanina izy ka na dia amin'ny fotoana tsy mbola tokony isehona voninahitr'Andriamanitra raha matoky anao anatina fifadikana tsy maintsy isehony voninahitr'Andriamanitra anao zao mety manano calcul hoe za zao raha mba miconteconte vola amin'ny tranona isam-bolana mety amin'ny décembre mihitsy ty vao vita fa tomoroko amin'ny anaran'i Jesosy na dia mbola tsy fotoanany tsy amin'ny décembre fa ho azonao fotoanany zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy matokianao ary ataova anatina fahatokiana fifadikanina atao fa tsy maintsy mahita vokatra nampianatra antsika pasteur ndraiky asivoanto azy izy ny fifadikanina mba efa niteny zao antony fifadiananao any fa tadidio fa mbatika ny fifadikana anao mihitsy ara ny anipo na azo valy raika ty mivaly raika ty amivaly raika tsy tahotra ty taona ty dia horeguleny Jesosy anaran'i Jesosy tsangana antsika hivavaka ray masina tsara indrindra zay any an-danitra mankasitraka anao zegny amin'ny fitiavanao hoe santa Jesosy satria omeno afatra indray zay Jesosy amin'ity antandro ty ny fitaovam-piadiana hoentinay miatrika ny andro hoentinay miatrika ny fiainany andavanandro mba hatonga ny ampandresy ny hoe zay Jesosy mba hiaina anatina zany fitiavana zany mba tsy hankahala zay Jesosy afa tena hiaina anatina fitiavana tantera ny hoe koa zay Jesosy mba afany anamasina ny tenanay mba tonga ny tsy tafalatsika anatina famotana fa ty fotoana ty Jesosy dia fotoana iverenananao hialanay anatina fahazaran-dratsy ny hoe koa zay fa naimasy mba afany mifandray aminao tsy taba mba tonga ny tena moampo fandraisana aminao mba tonga ny tsy horara metotsaina zay fa naimasina amin'izay zavatra rehetra atao mankasitraka raio voninahitra dia ho anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy te-tanana antsika amen azo toerana antsika feny dia feny ny lesona ngamba tsy ampianaka ntsony za fa andeha ampahery anao fotsiny hoe agnaty ligne de mire ny fandresena fiainana amen misaotra ny neny moa tsika mitondra antsika tagnatin'izay fampianarana mafonja dia mafonja zay azao dia amin'ny tany izy olo zao tsy maintsy mbola mandeha miasa izy rehefa aveo tsy nany tany tsy maintsy mandeha fa le afaka mijanona zany afaka atao le mijanona ianao rehefa aveo manjy tsy maintsy miasa tsy fignarana mandeha hiasa fa tika mbola manamafia ity teny ity mila vakinao mandritra ny fifadikanina ataonao Galatianina 4:4 samizany mba mandinika ny teny io Galatianina 4:4 satria misy famotanina mba le ho ataoko amizio eny anelanelana eny amintsika tsiraikiraiky hoe ino zavatra mba tena mba nitsoahanao tanatin'ny Galatianina 4:4 dia ny andininy voalohany dia ireo zay magnaraka ny direkta koa zany agnatin'ity fianarana ity daholo Galatianina 4:4 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito tiako mba hiarahantsika mamaky vetivety Galatianina 4:4 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy io zany raha tsy mampaninanao an'izay manana kahety na sorato mihitsy ahereny madika rehefa aveo dia aveo anao tsy mila mamaky agnaty baibolinao jony fa io foana anao mba meditenao dia sady mamaly famotanina anao ambany ao ohatr'izay zany mba ataotsika amin'ny anaran'i Jesosy mivako toy izao aroy izaho raha mbola zaza ny mpandova dia tsy afanao ny andevo izy na dia tompony zavatra rehetra azy na dia inony tompony tsara fa tsy ipindrana fa ino tompony
amin'ilay fitenintsika ilay hoe tompony fatsipiana fa raha mbola zaza ny mpandova dia tsy afano ny andeha izy na dia tompony zavatra rehetra azy mampalahelo fa feheziny izay mpitondra sy mpitaizazy izy mandra-pahatonga ny fetrano voatendry ny rainy dia tahaka izany koa isika fony mbola zaza dia nandevoziny abidy mpampianaran'izao tontolo izao fa rehefa tonga fotoanandro dia ny ran'Andriamanitra ny zanany nateraka ny vehivavy nateraka tao ambany lalàna hanavotany izay ambany lalàna mba handraisantsika fananganananaka ary satria zany nangay ianareo dia ny ran'Andriamanitra ho ato am-pontsika ny fanany zanany miantso hoe abaray eo ka dia tsy mpanompo itsony ianao fa zanaka ary raha zanaka dia mpandova koa no ny ataon'Andriamanitra. Amen. Reninao izy izany fa mikiny mihitsy ny ati-sainany ho an'izay vonona ndray ten'Andriamanitra dia io teny io fakafakao tsara tokony mba miezaka anao zany mba hitombo miezaka ianao mba atsapa zavatra agnatin'ny fifadikana ty satria Andriamanitra tena efa tia hitany ny zanany izy milaza mihitsy hoe tiako zay tia ary zay fatra mpitady ahy dia hita ka anao ke zao tsy nataonao somasoma le izy fa nifadiananao hanina mihitsy zavatra azo antoka ahitan'Andriamanitra. Alleluia. Hitanao ny mahatonga ny tsy fampimpahalalana tsy hoe tsy amin'ny formation tsy mokolo difhevitra zany moa tsy amin'ny formation mahatonga ny olona tsy amin'ny fahalalana tsy resaka tsy fampina formation fa tsy fampina fankatoavana zay fotsiny tsy ampile fankatoavana fa tsy hoe tsy amin'ny formation anao dia marobe ny olo ringanao izy le baiboly or ny gozy baiboly ringana ny oloko tsy fampimpahalana mahatonga ny tsy fampimpahalalana io dia tsy resaka formation tsy ampy fa vokatra fankatoavana tsy ampy minao fa azonao tsara zany ny connaissance moa koa zavatra fantatrao ka ampiarinao zany atao hoe connaissance matetika dia maro ny zavatra fantatsika nefa tsy ampiaritsika ka ny zavatra fantatrao ka ampiarinao ihany no afaka hitranga ny fiainanao ino résultat tianao hitranga mba hankatoavy zay ten'Andriamanitra mifanandrifianao inona ny vokatra tianao hita mba hankatoavy zay ten'Andriamanitra mifanandrifianao fa ino no hitanao vokatra asazotsika izy agnatina fifadikana anao io mila mba manontany tegnanao miresaka amin'ny réseaux sociaux izy teo moa le teboka mbola tsy ankatoavako anao mifomonao zany ampisehatra raiky ty mamindra fonina tompo mba ty ahita vokatra izy ty zany dia mankatoa ianao fa tsy vitany hoe mifomofomo fa tegna nankatoavanao le izy azotsika rehetrarehetra le zany dia tsy dimy tsara tsy fotoana fanameloan-tegna fa fotoana fibebahana samy hafa moako le magnamelo tegna misy mpifabilize ndraiky anao zao tsy zegny fa anao mibebaha dia za Jesosy navita ny rehetra dingana rehetra za tamin'ny fiainako fa ankehitriny za vongo za hiditra mifankatoavana fantako izy hatramin'izay fa tsy nankatoavana iroso am'izay za zao mifankatoavana ho hitanao fa misy raha misaotra daholo amin'ny fiainako le izy nemtakely tsy hoe andeha hagnano régime hoe misy tadiavitsika fa tena hoe hitady an'Andriamanitra dia mba ataovana pratika atao raha tsara ialana tsiny kely moa amin'le boky fa za mbola za rehetra nandraigny zaky zao za ke vo andialaka le boky any an-trano ndraiky dia hoentiko hoe taoveo an'le mijanona matetika dia hotahin'ny tompo atsika rehetrarehetra anatanteraka fanatitsika raha niono aminao dia vakio tsara ao zao teo le Galatiana toko fahaefatra fa andeha am'taneko na rehetsirekireky za fa mahay fomba mitaneko anazy aminao mba samy mba maka révélation amin'igny zany atsika rehetrarehetra dia tena aza atao sangisangy izy ty fa atao zavatra sérieux mba ataovy mihitsy am'izay misy zavatra consacrénao an'ny tompo zany ianao io dia mifandraisa amin'Andriamanitra amin'ny alalana vavaka. Amen. Hivavaka antsika ny mifanatitra zay nomanao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy
atolotra ireto fanaritra ireto ankasitrao tompo oka mba hitondra fitahina sy fandraisena ho anay ny fankatoavanay atolotra ho anao Jesosy io ity fanaritra ity oka mba homendrika sy ankasitrahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandroso antsika avy any aoriana tonga dia mandroso avy